Alahady fa 12 ny volana septambra ao anatin'ny fiombonantsika amin'ny fiangonana fitsakana-manontolo ny amin'ny hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny batisa fa anio dia alahady hitondranam-bavaka ny sampana asa fitoriana ny filazantsara ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia ara-hitsangana sika ry havako hideran'ny tompo amin'ny fiaraha-mamaky ny salamo 7:20 andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina. Hideran'ny tompo sika ry havako, mirafy rambavao an Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tany anakavanana sy ny sandrany masina no nahavitany famonjena. Jehova efa nampafantatra ny famonjeny teo mason'ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa natsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamanitsika ny vazantany rehetra. Mibio an Jehova ary tany rehetra, velomin'ny fiobiana ka mihira. Mankalaza an Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feofirana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka miobi eo anatrehan'i Jehova mpanjaka. Amen. Ni famonjena alehibe, ni dalidalana anaiderany anarana. Izanakondry masina Jesosy izay saurana, ianao miantranay ka nentinao miotana, ny menarana alesinao, ny fasana vinakinao, ka ianao manokatra ny lanitra itirana. Masina izay mitarika ana, anetry tena sy anaky fampanota izaha, ny taona sy mahananatra anay andray ny avotra, ka manna masina anay mahaiso ny fisahana. Mamini anjely mankasitraka, ny tany sy ny lanitra mikamana anandratra, anao iray sy zanaka, anao fanahy masina, izay maneho famonjena feno fitiavana. Ivavaka sika ry Andriamanitra ray tompo mpamonjy mpahary eo, mideranao zahay noho ny amin'ity andro ity. Fantatray eny tsy tsaronay aza fa ivelomana isan'andro san'andro ny fitiavana sy ny famindram-ponao koa anio amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, dia mivory eto anatrehanao indray zahay, handray ny fahasoavanao, fa ianao koa efa nampanantenanay fa tsy hiverina aminao foana ny teninao raha tsy navita izay nandranao azy. Koa ankehitriny tompo, handray ny fahafenon'i Kristy sy ny fahatanterahany fifaliana izahay,
ka mankalaza mijery ary manome voninahitra anao Andriamanitra no ny amin'ny asanao raha izanakary fanahy masina. Amen. Mahazo mipetraka isika ry havako. Aoka hoenontsika mpanajana sady hoeritrerentsika fatratra ny sitrapon'Andriamanitra izay voalahatra amin'ity andro anio ity. Romanina 10 ny andininy 17 ka hatramin'ny 15. Izao no sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena, ataona ahoana ary no fiantso izay tsy ninony, ary ataona ahoana no fino izay olona tsy reny, ary ataony ahoana no fandre raha tsy misy mpitory, ary ataony ahoana no fitory raha tsy nisy nirahiny, araka ny voasoratra hoe akory ny hatsarany mitondra ny teny soa mahafaly. Izany indray ary ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika amin'ity andro anio ity. Fa hoy isika rehetra hoe sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany no ivavahantsika ary angatantsika fifonana eny an-tren'Andriamanitra. Ivavaka isika ry havako. Tompo, renay ny sitraponao fa marina loatra. Atao ahoana tokoa no handre, atao ahoana tokoa no fino, atao ahoana koa ny ahafantatra anao Andriamanitra raha tsy misy mpitory eo amin'ireny olona ireny, ary atao ahoana tokoa no fibebahana sy fiovana raha tsy mahafantatra anao Andriamanitra izay marina sy hanimpamonjy. Koa arak'izany Tompo, indro izahay vavaka eto anatrehanao mangataka fifonana, fa asanay nandrahanao anay izay rehetra nandre ny filazantsaranao, ny mitory sy mahatonga mpianatra ny firenena rehetra, dia mifona aminao zahay. Farak'izany teny izany no afantaranay ankehitriny fa na izay vitanay aza tsy be tohinona akory, ary tsy azo alahatra eo amin'ny fahatsaranao Andriamanitra, kanefa noho izany fahamarinanao izany no hitalaonay fifonana eo anatrehanao Andriamanitra, noho ny alehiben'ny famindramponao no hangatahanay aminao, hamela heloka sy hamindra fo, ary noho ny fitiavanao Andriamanitra mato anay teo amin'ny azo fijaliana no asainay mianta mba avela heloko izahay, amindrao fo izahay. Tompo, mamela heloko ianao. Tompo, mihaino ianao ka miasa. Aza ela ianao fa noho ny aminao sy amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy anay no ivavahanay toy izany. Amen.
raha miakiny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'andriamanitra dia arysika iara hitsangana fa ho tononona amintsika izao ny teny soa famelan-keloka atolotry ny tompo ho amintsika. Izao ary no teny hitondrana ny famelan-keloka ho antsika. Fa hoy ny voasoratra, ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araky ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Fa hoy koa ny voasoratra, izay nasandratry ny tanana kavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho amin'ny Israely. Dia izany no asainay milaza fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina amin'izao sisa izao mandihana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa hoy isika rehetra hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny olona voavela eloka ry havako dia sa manambara ny finoany. Andesika anambara ny finoantsika araka ny fanekemponoana apostolika fanao eo amin'ny fiangonana sady mbona antsika amin'ny fiangonana maneran-tany manao hoe mino an'Andriamanitra raitsoto mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitoritoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijalina nanapaka Ponto Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka van'Andriamanitra raitsoto
avy ihany miovi ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana zao tontolo zao ny fiombona ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Mahazo mipetraka isika revako. Izao tsika dia hiroso ho amin'ny filazana ny afatry ny sampanasa asa fitoriana filazantsara sy izay raharaha ho ampitaina antsika. Ampitombona amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ireto no raharaha izay tsara ho tadidiana ry havana amin'ity alahadiny AFF ity. Araka ny efa voambara dia miomana isika ho amin'ny fiaonamben'ny AFF FUB izay ho tanterahana ny manakara ny 13 ka hatramin'ny 14 ny volana septambra ity. Ao anatin'ny fanomanana izany ry havana na dia fanalefa aza ny taratasy hoe tsy misy ny fiara-iombonana dia nanomana fiara roa misy plasy 430 ny AFF FUB plasy 430 noho izany izay rehetra tonga manoratra anarana 430 voalohany ka mandoa ny sarandalana mandroso sy miverina no ho raisina amin'izany fiara izany. Io plasy 430 io ny sandan'ny sarandalana dia 7 alina ariary mandroso sy miverina. 7 alina ariary mandroso sy miverina. Ary ny fikarakarana ny trano any an-toerana kosa dia ny synodam-paritany no mikarakara azy. Koa isika izay hifandray amin'ny synodam-paritany dia ny président synodal no antsoina ny mpitandrina Razafindratsimba Toky ary ny laharana izay andraisana azy dia ny laharana 034 91 120 56 034 91 120 56. Io laharana io no ahazahoana ny président synodal. Dia izay ny momba ny fiaonam-be ry havana. Ankehitriny kosa dia ny hafatry ny AFF FUB amin'izao alahady izao. Hafatra ny AFF FUB FJKM mamangy ny fiangonana rehetra manerana ny sahany FJKM. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra hatrany isika ny amin'ny fahasoavany sy ny fitahiny antsika. Fa na dia eo aza ny zava-manahirana amin'ny endrika samihafa dia mbola mitahiry ny fiangonana izy ka mamelona ny finoantsika hatrany. Anterina entona koa ny fisaorana antsika rehetra amin'ny ezaka nataontsika ho fanohanana ny asan'ny AFF, na eo amin'ny fitandremana izany, na eo amin'ny synodam-paritany, indrindra ny aty amin'ny FUB. Isaorana arak'izany ny sampana, ny synodam-paritany, ny fitandremana, ny poste d'évangélisation, ny fianakaviana sy ny olona manokana izay nanolotra tamin'ny fitiavana ho fanohanana ny asa fitoriana ny filazantsara. Ao anatin'izany koa isika tsirairay avy izay nandray anjara sy ny mbola mivonona handray anjara amin'ny ezaka fiara ho an'ny AFF FUB. Azontsika jerena amin'ny boky kely misy ny tatitra ny antsipiriany nanao rakitra sy ny adidy ary ny ezaka. Mifampahery hatrany isika amin'ny iraka nampanaovin' Jesosy Kristy antsika dia ny fitoriana ny filazantsara. Tsy hanaiky resy ny zavatra mitranga isika satria manana fanahy mahery avy amin'ny tompo. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Koa aza menatra no vavolombelon'ny tompontsika na aim-pifatony ianao fa aoka ianao ho mpiombona fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra. Timoty 2:1-7 sy 9. Noho izany dia hiezaka hifantoka amin'ny iraka napetraky ny tompo amin'ny fiangonana isika ka hanatanteraka amin'njoto sy amin'ny finoana ny drafitra rehetra efa napetraka momba ny fitoriana ny filazantsara.
mifampivavaka isika ny amin'ireo fandrindrana fandaharam-potoana rehetra. Eo ny tokony ny tanterahana fa tsy vita, ary eo koa ireo tokony mbola atao, na eo amin'ny fitandremana izany, na eo amin'ny synodam-paritany, indrindra ny aty amin'ny foibe. Ho tsarevoantsika manokana sady fanentanana hatrany koa ny fanatanterahana ny fiaonam-be ny AFF, izay ho tanterahana ny 13 ka hatramin'ny 14 septambra 2024 ho avy izao. Mifampivavaka isika fa hoy ny soratra masina, ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Jakoba 5:5-20. Mifampatsiahy isika ny amin'ireo fifanohanana azo atao mba hahafahana manatotosa ny asa araka ny tokony ho izy, toy ny efa mahazatra antsika raha teo. Ao anatin'izany ny rakitra alefa ty amin'ny AFF foibe rehefa alahady ny AFF toy izao. Dia mamangy sy manao velomantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, ary ho tanteraka amintsika anie ny tso-dranony manao hoe: ary Andriamanitry ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka ao ka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy Tompontsika. Tesaloniana 1:17. Amin'ny anaran'ny Braony AFF foibe FJKM, ny filoha Razafy Mamonjy Dina mpitandrina, ny talera Andriamisaina Triomphe mpitandrina. Dia izay ry havana no afatra amin'ity alahadin'ny AFF ity. Isaorantsika ny talehan'ny sampanasa asa fitony filazantsara, hitondrantsika ho amin'izay raharaha sy afatra ny sampanasa asa fitonina ny filazantsara izany. Manao avao ny fanoloran-tenantsika isika ao anatin'ny fanohanana ny asa fitonina ny filazantsara. Ikarakarana
manohy ny fandarana isika ry avako eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika ny 10 minitra ny sekolalahady sy ny tanora ary ny vavaka dia hitsangana koa ireo tompon'anjara ho amin'ny vakiteny. Rakizy malala amin'ny fifaliana no iarabanantsika mahatratra ny zo alahady zao a alahady a natokana ho an'ny sampanasa asa fitoriana ny filazany tsara raha sitrakareo rakizy malala mba sokafy eo baibolinareo raha misy eo ampelantananareo ao amin'ny Exodosy a toko faharoapolo Exodosy toko faharoapolo a ny andininy faheninambin'ny folo Exodosy toko faharoapolo andininy faheninambin'ny folo vakina miaraka amin'ny anaran'ny tompo miaraka sika aza mety ho vavolombelona mandangy hanameloka namanao rakizy raha sitrakareo mba anontany io le olona eo akaikinao le mipetraka eo akaikinao io oviny ianao no nandangy afarany ary aza mandangy ataovy an'izany izy anontany tsara oviny ianao no nandangy afarany ary aza mandangy rakizy malala ny soratra masina dia mampianatra antsika ny Exodosy toko faharoapolo dia ny didy folo zany
ary eo ami'didy fahasivy a no milazany hoe aza mety hovavolombelona mandainga nameloka ny namanao tsika zany de ampianarina tsy aninona tsy andainga tia raha misy tantara kely raiky izy a de eritrereto tsara tantara ny lerangato hoe roger mpanao pub roger a ny asany de hitanareo le manao dokam-barotra reny rehefa misy zany ohatrany hoe zavatra anankiray tsy misy mividy mihitsy a de teneny roger mba anaovy dokam-barotra kely io roger a de anaovan'ny roger dokam-barotra de ataony le izy a de rehefa avy eo lasa misy mividy le zavatra de na ratsy be takinina raha le zavatra fa rehefa anaovan'ny roger dokam-barotra de lafo foana le zavatra de avy eo ny olona tezitra aminy dray mandeha nisy dobera matsatso be ratsy be mihitsy de nanaovan'ny dokam-barotra de mividy ny olona de avy eo ny olona miteny ianao roger mandainga ianao a le izy alale dobera ratsy be ko lazainao fa hoe milanodanoka tsara be mihitsy amin'ny fiteninao azy le dokam-barotra de sady meme roger no mitsika ianao koa adala pub fotsiny iny de zay manontany azy ka miteny azy ka tezitra de teneny ianao koa adala pub fotsiny iny ahoana ny teneny roger raiky izy ianao koa adala pub fotsiny iny fa azao raiky izy malala maty ary roger teo amin'ny varavaran'ny lanitra amin'izay petera mitazona amin'ny bokyny fidiran'ny olona ao an-danitra de nijereva ny petera atao anaty boky io ny anaran'ny roger fa tafiditra ny an-danitra sositra be petera hoe ty ranga olona mpahandainga tany ambonin'ny tany de tony koa ranga de miditra ty ataona moa fa andriamanitra tokoa tena fitiavany de niteny tamin'ny roger petera arabaina ianao roger fahoana no arabaina tafiditra ato-danitra ianao zany kefa ato lisy tato ara ny anaranao voasoratra ato midiry ianao zany tsika koa tsy maintsy miditra tsika ka fa za aloha miteny anao roger fa za matahotra fa tsy tianao ny lanitra fahoana rangaty fotriny avao zany lanitra zany azoko asehonao amin'ny écran e de naseho amin'ny petera tamin'ny écran bozaka lava be de olona mikididy fotsiny eo ambony bozaka io ve ny atao hoe lanitra ie de ahoana io zany ny atao io ny atao mandrakizay atray ahoana ary petera inany azo ifanarana mba ampiseho iakely hoe ohatrany anao indray ny afo be azoko asehonao izy petera ka na asehony tamin'ny écran ndray olona mitendritendry gitara misotrosotro toka minaminana masikita mifalifaly be io ve ny atao hoe afo be eo izy petera onao a nga tsy mety raha mba mivadika makaria de izy petera sy ty fotsiny sony avy de vita vovo sony tonga de nalainy de volle lava ramby reny roger tonga de niditra tany any afo be tsy le niteneny petera kory fa afo be hafa mihitsy maimay tany amin'izay izy mifasafasa ianao rangary petera tena mandainga mihitsy ianao tena tsy rariny kosa maninona ny fitahanao de namaly petera namaly hoe ahoanao zy adala pub fotsiny iny zao raiky izy malala ratsy tompoko any dokam-barotra ratsy ny lainga manomboka zao aza mandainga ntsony ataovy ty tsy anjery ty a de tenena ny namanareo ny teny ratsy lainga be mampiditra anao amin'ny afo be avereny hoe raiky izy malala ny teny ratsy lainga be mampiditra anao amin'ny afo be ivavaka isika ray malala ho isoronay anao androany nampianatra anay mba tsy andainga dia mba ampianaro zay anao ny marina tsy ilaza fa tsy ny tsara sy ny mahitsy ary mety eo anatrehanao taio ny ankizy madinika rehetra taio dada sineny taio ny namanay taio koa ny fianaranay zay rehetra ataonay taio ny sampanasa efefy dia voninay trony ny fiainanay amen. tonga eo amin'ny fivaky ny soratra masina isika raiso ny baibolinareo a izany dia ho hitantsika ao amin'ny salamo faraiky amby 50 raiso ny 1 ka hatramin'ny 2 filazantsara nosoratan'ny marika toko 4 ka hatramin'ny 9 epistily petera voalohany toko 7 ka hatsahatra amin'ny 2 andeha isika hivavaka. Tompo, misaotra amin'ny fitiavanao nomenao izao fotoana izao izahay hamakina ny soratra ao masina, mangataka ny fananao masina izahay hirotsaka aminay tsirairay avy raha hamaky izany teninao izany izahay.
mangataka ny fananao masina ihany koa izahay rotsaka amin'ny mpanomponao raha hitory ny teninao mba anazava izany teny izany ianao. Amin'ny anaranao no angatahana izany, misaotra Tompo. Amen. Salamo faraka amby 50 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'ny Tompo mamindra fo amiko Andriamanitro araky ny fahasoavanao, araky ny haben'ny fiantranao vonoy ny fahadisoako. Sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana, fa tsaroko ny fahadisoako, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanotako, ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko, mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy anatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka no niterahana ahy, ary tamin'ny fahotana no torotoroina ahy ny reniko. Indro fahamarinana ao am-po no sitrakao, ary fahendrena ao amin'ny afina no ampafantarinao ahy. Diovy isopa ao ho afa-pahotana dia adio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka, ampandreneso fifaliana sy faharavoravoana aho, hifalian'ny taolana izay voavakivakinao. Afeno ny tavanao ny fahotako, ary vonoy ny eloko rehetra. Amorony fo madio aho Andriamanitro, ary avaozy iorona marina ny fanaiko ato anatiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fainainao masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toany fanahy mazoto aho. Marka 12 ny 14 ka hatramin'ny 15. Ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 12 Jesosy raha nipetraka ninana ireo, ary izy nanome tsy ny azo no tsy finoany sy ny amafiny fony, satria tsy nino ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary hoy izy taminy, mandehana amin'izao tontolo izao ianareo, dia mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Ary izao famantarana izao nanaraka izay mino, amoaka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray mena rana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninona azy izany. Ametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny. Petera voalohany 7:17 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy, izay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina. Dia izay tsy nanaiky fahiny, fony ny andron'ny faharipon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa, raha mbola namboarina ny sambo fiara, izay nidiran'ny olona vitsy dia izy valo mianaka, ka dia namonjena azy ny rano izay mamonjy anareo koa ankehitriny, dia ny batisa, izay tena n'io tandindona io, tsy ny fanesorana ny falotony nofo anefa, fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, izay
eo amin'ny tanana kavanan'Andriamanitra fa efa lasa ho any an-danitra izy ka efa nampanekena azy ny anjely sy ny fahefana ary ny hery. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Itsena ny afatry ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny isika ry havako dia iara-itsangana isika. Jesosy rery filazantsara soa entiny rampanompo torina amina aizina avokoa izao rehetra izao nefa eny mazava naposakamina Jesosy rery ihany no ivavahana ianarany irery no fanavotana ny olona rehetra no aloarika ety antanika atrany andanitra. Jesosy tsy miova omarisiany ary mandraky izay fa tsy mba mamitaka mifona moatsika eo ankavanatra Jesosy rery ihany petraka tsikariavana dia mbola mitombona ao amin'Andriamanitra riavana ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny filazantsara araka ny marika riavana no andeha ifamparizantsika amin'ity alady izay natokana hitondrana ambavaka ny sampanasa asa fitondrana filazantsara manerana ny sanefitsika riavana. Amin'ny ankapobena dia ny filazantsarany marika sy ny Matio no mampiariarya ny faniran'i Jesosy Kristy ny mpianatra taoriany ny tsanganany tamin'ny maty mba handehanan'izy ireo hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny amin'ny tembany masintsika ty riavana ny marika toko 240 araka izay vakina teo ny 440 ka hatramin'ny 440 dia ny andiny 440 no andeha akantsika afatra ifampahirezana ao anatin'izany hoe lohevitra miorena ao amin'ny tompo amin'ny batisa. Riavana tsangany tamin'ny Jesosy Kristy naniraka ny mpianatra andeha hitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny anton'izany riavana anankiroa ary izay no andeha ataontsika fizarany voalohany sy faharoa amin'izao afatra izay hoenontsika avy amin'ny tompo izao. Ny lohateny riavana dia izao hoe maniraka atsika ny tompo hitory filazantsara, maniraka atsika ny tompo mba hitory ny filazantsara. Ny antony voalohany riavana dia izao mba hahatonga ny olona handray any Jesosy Kristy, mba hahatonga ny olona handray any Jesosy Kristy. Izao riavana vasoratra izay mino sy atao batisa no ho vonjena fa izay tsy mety mino no ho elohina. Toriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, tsy ankanavaka olombelona rehetra, na zaza io na ankizy io na tanora na olon-dehibe na ny antitra dia toriana ny filazantsara mbola velonena. Jereo anie ny nambarany Petera tamin'ireo fiangonana ratany ny epistily fa i Jesosy Kristy aza tao anatin'ny fidinana tany amin'ny fiainantsika
dia nanambara ny filazantsara tamin'ireo zay tsy netinino araka nambarany teo a tamin'ny andronoa zany hoe tena zava-dehibea ny fitorenan'ny filazantsara zay tsy maintsy ataon'ny kristianina ankehitriny ny antony dia zao mba hahatonga ny olona handray an' Jesosy Kristy ny teny hoe mino ny avany no azavaina amin'izany hoe fandraisana an' Jesosy Kristy efa ambara amintsika fantatsika tsara fa ny dikany teny hoe mino dia mampiditra anaty zany hoe mandray ka mampiditra zany ho anaty ary efa aveo misy vokany iainany ny mazava azy koa ry avany dia zao hoe ny miny rano zany hoe mampiditra rano ao anaty mba hahatonga ny olona ho salama satria tsika zao raha mankany amin'ny mpitsabo dia anisan'ny toromarika torin'ny mpitsabo ny tsy salama dia ny misotro rano betsaka mba hahatonga azy mahaingana azo fahasalamana tsy izay ihany koa nefa fa marika ny olona anankiray zay misotro rano na mpisotro rano na misotro rano betsaka rehefa manao asa mafimafy izy dia tsimboka zany hoe zay zany hita avy aty ivelany zany hoe tarina ny olona anankiray mba handray an' Jesosy Kristy mba hahatonga azy ho velona zay ry havana no mifanohitra amin'ny fanamelohana satria zay no zavatra resany eto efa izay tsy mety mino dia ho elona zany hoe zay tsy mety mandray an' Jesosy Kristy dia ho vaheloka ry havana tian'Andriamanitra hovonjena ny olona rehetra tian'Andriamanitra hovonjena ny olona manontolo ihany koa tian'Andriamanitra hovonjena ny firenena noho izany mila mandray an' Jesosy Kristy fa ny fandraisana an' Jesosy Kristy ny fampidirana azy ao anatiny no ahatonga azy na antoka anankiray handovana ny fiainana mandrakizay ry havana mila toriana zany mila ambary zany mila atao ren'ny olona zany hoe ny fandraisana an' Jesosy Kristy no vahaolana anankiray zay hitondra azy ho amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy mandray Jesosy Kristy ry havana ny olona anankiray dia azo antoka soamantsara fa tsy handova ny fiainana mandrakizay izaho sanao ry havana zay ambara fa ny fiangonana manontolo mihitsy no mpikambana anatin'izany hoe sampanasa asa fitorenana fahazantsara zany hoe ny fiangonana manontolo fa tsy ny komity vitsy zay so ny tena sampany no tompona andraikitra voalohany amin'izany fitorenana fahazantsara zany fa isika rehetra manomboka mpitandrina zany ny sampy ny fiangonana manontolo ny sampany rehetra anivon'ny fiangonana dia asain'Andriamanitra fa rehefa nitsangany tamin'ny maty tompo ka naniraka dia niraka voalohany asain'ny tompo dia zao hoe hahatonga ny olona mba handray azy mba hahatonga ny olona tsy ho voaheloka fa handray ny fiainana mandrakizay mila mandray an' Kristy ny olona anankiray mba hahatonga azy tsy ho voaheloka izaho sanao zay mahafantatra izany zay nampifantarina zany androany no iran'ny tompo handeha hianambara amin'izany amin'ny olona zay tsy mahafantatra izany ry havana no asa anankiray goavany ihany koa zay aniran'ny tompo atsika hitory filazantsara amin'ny olona hitory an' Jesosy Kristy amin'ny olona mba hahatonga azy handray an' Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpamonjy azy eo amin'ny fiainany zava-dehibe zany ry havana zay ny voalohany ry havana mila toriana filazantsara mba hahatonga ny olona handray an' Jesosy Kristy ka hatonga azy tsy voaheloka fa ny faharoa ry havana dia zao indray mila toriana filazantsara mba hahatonga azy hitsofoka ao amin'ny Kristy zao ry havana voasoratra izay mino sy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no elona miorena ao amin'ny tompo amin'ny batisa amin'ity volana ty ry havana dia hiezaka ny fiangonana FJKM ampafantatra ny kristianina ao aminy fa tena zava-dehibea ny batisa amin'teo anirity ry havana hoy itsika teo hoe toriana ny filazantsara mba hahatonga ny olona hitsofoka ao amin'ny Kristy be dehibe ry havana ny hevitry ny teny hoe batisa raha miverina amin'ny fanazavana amin'ny teny fotatsika fa nisan'izany dia zao hoe fitsofoana ao amin'ny Kristy mitsofoka zany hoe fampidirana ny olona anankiray ao amin'ny Kristy ny batisa zany hoe mitsofoka ao amin'ny Kristy ny olona anankiray mba hahatonga tsy ho voaheloka zany ane ry havana no ambaran'ny Paoly apôstôly rehefa nampahiry ny fiangonana tany Roma izy hoe tsy misy olona afaka manameloka zay ao amin'ny Kristy zany hoe rehefa tafiditra ao amin'ny Kristy ny olona anankiray dia tsy voaheloka mihitsy ary zany ry havana no afatra zay tian'Andriamanitra amin'ny tena amintsika fiangonana amin'ity ho aneo ty mila mitory ny filazantsara tsika mba hahatonga ny olona anankiray tsy ho voaheloka zany hoe mba hahatonga ny olona anankiray hitsofoka ao amin'ny Kristy zany hoe
mandray ny Kristy izy tsy vitany mandray fotsiny fa ny fiainany manokolokolo dia mila mialoka eo ambany-tsoa Kristy, zany hoe mila mitsofoka ao amin'ny Kristy. Ina ry havana dingana ahafana mitsofoka ao amin'ny Kristy dia mazava tsara fa ny salamo izay navakena tamintsika teo perikopa teo ry havana dia manambara ny dingana anankiray izay nataon'i Davida mba hanakekezana trany an Jehovahandriamanitra dia ny fibebahana, ny fiverenana. Ry havana, raha namaky atsika ny eny tamin'ny herinandro any dia anisany vakiteny tany amin'ny boky Genesis dia ny famorana averina ry havana, satria izany no ambara ny soratra masiny koa fa aty amin'ny testamenta vaovao dia ny endriky ny famorana dia ny batisa. Fa ny batisany koa ry havana tsy hoe fitsofoana amin'ny Kristy fotsiny fa fanapahan-kevitra hiala amin'ny ratsy, zany hoe fanapahan-kevitra hiova fomba fisainana. Ary zany no ambaran'ny Petera tamin'ny fiangonana izay nanoratiny Epistely fa mila manapa-kevitra ao amin'ny eritreritra tsara ny olona anankiray rehefa natao batisa. Zany hoe miara-mata amin'ny tompo miala amin'ilay fahotana, rehefa avy miara-mitsangana amin'ny tompo mandray fanapahan-kevitra vaovao amin'ny tsara mandrakariva. Zany havany no hevitra anankiray koa andikana ny batisa. Noho izany mila mandray an'izany, mila miova, mila manaraka an'izany ny olona anankiray mba tonga tsy voahiloka. Manapaka ny fifandraisany, manapaka ny fifandraisany amin'izao tontolo izao, manapaka ny fifandraisana amin'ny fanompoan-tsampy, manapaka ny fifandraisana amin'ny endrika fahalotona rehetra izay niainany taloha. Zany havany fibebana, zany ny fanoloran-tena, zany no hevitra fonosiny batisa ihany koa. Noho izany toriana amin'ny olona rehetra zany mba tonga ny olona hanapa-kevitra hiala, tsy fanerasera-tsony amin'ny toetra ratsy ny taloha fa miova izy, ary zany mahatonga azy rehefa avy eo olom-baovao. Mba hiala mampanota azy izy ry havana fa hiditra ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra ka lasa zanak'Andriamanitra izy andovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana, iran'i Jesosy Kristy ny mpianatra, isika fiangonana ankehitriny no mpianatra izay iantefana zany afatra zany. Mila toriana ny filazantsara mba hahatonga n'olona hanapa-kevitra hiala amin'ny faratsiny, mba hahatonga azy ahita fiadanana. Ny batisa ry havana no endrika tamaso ho an'olona izay mirosa amin'izany fanapahan-kevitra zany. Ary zany natonga ny efitsika na manao zava-dehibe ho isan'ny sakramenta mihitsy ny batisa. Ry avy malalo amin'ny tompo, mampita hafatra amintsika ny tompo amin'ity ho aneo ity, tsika fiangonana iray manontolo, fa maniraka atsika ny tompo mba hahatonga n'olona tsy voaheloka, mahatonga n'olona handray fiainana mandrakizay. Lakle ry havany fanalahidiny zany dia zao hoe mila mandray an'i Kristy ny olona, mila mandray an'i Kristy ny olona. Ary ny faharoa dia zao, mila mitsofoka ao amin'ny Kristy ny olona, zany hoe mila manankina ny mahizy azy amin'Andriamanitra ny olona anankiray. Izany no antoka mba andovan'ny fiainana mandrakizay. Tsy vita nefa zany ry havana, tsy tanteraka zany raha tsy tsika aloha izay irana no mandray fanapahan-kevitra voalohany amin'izany. Isika fiangonana aloha no mandray fanapahan-kevitra voalohany amin'izany hoe mandray, satria raha tsy manana tsika ry havana tsy afaka mizara zavatra tsy hananana, tsy afaka zaraina amin'olona. Noho izany raha tsy manana ny Kristy tsika, raha tsy nandray an'i Jesosy tsika dia tsy afaka hizarazana amin'olona. Raha itsika ihany koa tsy efa nanapa-kevitra fa hiala amin'ny faratsiana dia tsy afaka hitaona olontsika hiala amin'ny faratsiana ihany koa. Noho izany isika fiangonana aloha mila manapa-kevitra, mandray fanapahan-kevitra, mandray an'i Kristy ary miala amin'ny faratsiana. Rehefa vita zany ry havana dia iran'Andriamanitra zasanao andeha nambarana vaovao mafaly ny filazantsara fa misy famonjena ho an'olona rehetra, misy famonjena ho an'olona rehetra. Fa zao mila mandray an'i Kristy, mila mitsofoka amin'ny Kristy ny olona anankiray izay voazo antoka fa tsy voaheloka izy. Ho an'Andriamanitra ry havana voninahitra fa ho aminao kosa zany teny zany mba hahafahanao handray fiainana mandrakizay, satria anao dia olona nandray an'i Kristy ary efa nitsofoka tao amin'ny Kristy ary handray ny fiainana mandrakizay tokoa. Amen. Mbola iara ivavaka isika. Andriamanitra ro isaoranay anao ny teninao, teny maniraka ny fiangonanao mba hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mba handraisanay anao ry Jesosy Kristy, kanefa fahanay mitsofoka ao aminao ihany koa mba ho tena iray aminao zahay. Meo anay ny fahasahiana ry Tompo,
anapahanay hevitra handeha tokoa. Mahatsiaro ireo namanay rehetra mbola ao anatin'ny fanakejahana noho ny amin'ny fitorinan'ny filazantsara zahay amin'ity androany ity. Tsy ny eto Madagasikara ihany fa ny amin'ny faritra hafa eran'izao tontolo izao. Ianao Andriamanitra ne ampahery ampitraka azy ireny. Taio ireo evanjelista maro eto amin'ity firenena misy anay ity. Raha mahatsiaro tena irery izy ireo indraindray. Kanefa manana nao ry Tompo ilay momba azy mandrakariva. Taio ny fiangonana eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Mba tsy ho variana amin'ny asa ao anatiny fotsiny ihany, fa mba hijery ny hafa ihany koa. Taio ry Tompo ny ahafahanay manampy ny mpiarabelona aminay, dia ireo manodidina anay hitanay isan'andro, azo pahoriana sy hitrapo-hamonjena. Ianao Andriamanitra ne hanome anay ny hery izarany ny fifaliana ny filazantsaranao, dia ianao ry Jesosy Kristy ilay antoky ny fiainanay. Taio manokana ireo marary, ianao hanome fahasitranana. Ary raha tsy sitraka ao ny ahasitrana azy, dia meo hery izy hitondrahany zany aretiny zany amin'ny fifaliana. Taio ny firenenay, ny mpitondranay isan-tsokajiny, ianao Andriamanitra hanome ny fanahinao ahalalany ny tokony atao. Ary taio ny fiangonanao ry Tompo, fa hanao ny fiangonana izay mpiara-miasa ihany. Zany izay rehetra mahasoa angatanay mba ho tanterahanao tokoa ry Tompo, na izay tsy voatony ny vavakay aza. Ary dia mahafaly ny fonay ny manambatra izany vavaka izany, amin'ny fanonanay miaraka rehefa nampianarinao Jesosy manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponinao eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Hoeny anio izy hanasa azy ao aminay, ary mamelany elokay tahaka namelana izy meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ilay ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery, hanao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hamarana izao fanompam-pivavahana izao isika ry havako, dia iara-hitsangana isika.
izany maoanao mihitsy matraky izay bory. ho tanterahan'ny tompo aminareo ny tsodrany tononona ary apetraka amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra Jesosy tompontsika mpiandro indro lehibe, hiala maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anaty zakasitrano eo masony ny alalan'i Jesosy Kristy, ho azy ny voninahitra mandrakizay fa aminareo izany tsodrano izany. Amen. Petraka mivavaka mangina isika ry havako. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.